eny azy araky ny fekira ny generika famantarana teo de mitondray zany ny fiarahanao amin'ny fikambanana réveil public ao anatiny ty fandarana ara-baiboly ity. Ho anareo manaraka ny fandarana amin'ny radio fotsiny dia azakako nareo fa misy elanelany émission efatra eo zany. Dikan'izay zany raha tsy naharaka hatramin'ny voalohany an'izao fandarana amin'ny télévision zao nareo de raha amin'ny radio de azonao atao tsara mihitsy manaraka an'izany satria ny émission misy émission efatra eo ny elanelany fandarana amin'ny télévision sy ny radio de afaka mamerina ianao manaraka an'izany amin'ny radio zany. Raha toa mbola tsy mety aminao zany ora izany nefa ny tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao amin'ny télévision zany de azonao atao tsara mihitsy ny miditra amin'ny YouTube dia tapenao fotsiny réveil biblique dia hitanao amin'ny YouTube ao ny fandarana tamin'ny alalana télévision rehetra efa nataony fikambanana réveil biblique tsy voatery hoe zao fandarana rahantsika zao fa betsaka ny fandarana efa nataony réveil biblique de hitanao ao amin'ny YouTube izany. Ny adresse zay misoratra eo amin'ny écranao moa azadino fa afaka mifandray tapaka isika menakavy. De aterina indray ny arahaba, aterina ny firarintsoa ao anatin' zao fandarana vaovao iranao amin'ny fikambanana réveil biblique izao ho anao zay sambany vao miaraka aminay de tsy nizanay fa fandarana ara-baiboly no iarahantsika eto iresana lafi-piainana maro. Iresana lafi-piainana maro izy vanim-potoana zany tena iresana filazantsara madio mangarangarana fa tsy hoe tsy miresaka filazantsara koa ny fandarana fa ny mahasamihafa ny fiarahantsika eto fotsiny de tsy hoe filazantsara fotsiny no resahana. Zay zany no mahasamihafa ny hoe fandarana ara-pilazantsara ve ty fandarana irana amin'ny réveil biblique ty sa fandarana ara-pivavahana sa fandarana manahoana de tsy ndrina hatrany fa fandarana ara-baiboly izy ty natao iresana ny trangam-piainana samihafa everinay fa mifanaraka amin'ny sitrapon'la inarina lanitra sy ny tany eo amin'ny sokajy mpiaramonina misy anao baiboly moa ny resana mazava ho azy kosa angamba raha manaiky zay fa betsabetsaka kokoa no miresaka fivavahana culte zay zany le fivavahana resahako fa tsy de miresaka religion loatra ako tsy de miresaka religion loatra fa culte resahako anatin'le izy hoe be de be ny culte ao anatin'ny baiboly resahany baiboly culte ny resahako tsindriko tsara zay de ohatrany miresaka fivavahana maromaro isika ao anatin'le baiboly fa tsy fandarana ara-pivavahana akory ny arahantsika eto fandarana ara-baiboly fa miresaka zavatra maro ny baiboly ary zany no apongapongatry ny fikambanana réveil biblique miditra ao anatin'ny tokantranonao ka ny fandarana teo anoloana raha naraka tsara ianao zany dia nanavany fikambanana réveil biblique teo aminao no hoe ao anatin'ny baiboly ozy ny fikambanana réveil biblique misy karazan'olona manana ina zany tenenetsika ny pouvoir manana fahefana surnaturel de ozytsika tamin'ny fandarana teo anoloana hoe samy manana ny tontolo mpanompony na loharano akany an'ireny hery na pouvoir reny ny olona rehetra de nasehoantsika teto ohatra ny asan'ny apôstoly toko vavalo fa misy lehilahy anankiray natsoina hoe Simona atao zay nifetson'ny olona azy tam'izay vanotony zay de hoe herin'Andriamanitra mihitsy herin'Andriamanitra fa rehefa fakitsika asan'ny apôstoly toko vavalo io an'izay nanaraka tany am-piandohana dia hitantsika teto fa tsy ilay atson'ny hébreu hoe iadonna atson'ny protestantisme hoe Jehova atson'ny katolika hoe Yahvé atson'ny judaisme sasany hoe Jehova tsy iny zany nanome an'lay hery tao anatin'ny Simona ao amin'ny asan'ny apôstoly toko vavalo fa ny hodiny ny skidiny satria everiko tsara fa tsy voatery hoe mampiasa baiboly akory ny atoko-pivavahana andananao fa be de be boky masina ampiasain'ny olona ty ambany masoandro ny sefera ny Torah misy mampiasa talmody fa io moa zany hoe samy manana ny sokajy-pampony fa ny réveil manokana misafidy ho fototra
ny tontolo atao rehetra ny baiboly zany. De ny baiboly zany amin'ny revay biblika de ny baiboly mahazatra, ny sefera, ny Torah, na safara zany misy miteny hoe safara koa ny sefera, apapahany ao anatin'ny Urantia izay mampiasa ny Urantia, ny Korano amin'ny ankapobeny dia manaiky tsara izay fa misy tenin'Andriamanitra ao anatin'ireny satria Andriamanitra ilay anarany Damaseva ihany koa no teneniny boky masina Korano. Ka ho an'ny olona zany zay mampiasa boky masina zay le niteneniko zany tamin'ny fampianarana teo anoloana de hoy izay hay hoe avy eo amin'ny fikambanana revue biblika hoe ho anareo zay mampiasa boky masina ary nampiasa ny baiboly ohatr'izao ny olona nitomana anao ho any amin'ny fiangonana misy anazy na ho any fikambanam-pivanana misy anazy na hebraika na judaisme na kristiana na tsy fantatro zay sokajy mpivavahana nandehananao de ho zany zay hoe tady tsara fa tsy voatery olona manana n'lay herin'Andriamanitra naharylanitra sy ny tany ny olona fa betsaka ny andalatsoratra masina anazy teto zany hoe misy olona mampiasa ody, misy olona miskidy dia manana pouvoir sy mahavita zavatra ireny. Fa raha mba nampiasa baiboly raha nampiasa baiboly sy resy lahatra ianao hoe le ao anatin'le baiboly na ao anatin'le sefera na ao anatin'le Torah no misy ny sitrapony le naharylanitra sy ny tany dia aleo fiterana se basé mifototra ara-baiboly ny zavatra atao rehetra ka tsy olona manana pouvoir rehetra io zany dia lazainao fa manana pouvoir an'ilay Adona na manana pouvoir an'le Jehova na manana pouvoir an'le Yahvé na manana pouvoir an'le Jehova fa misy olona manana pouvoir fa tena pouvoir baiboly le resahako baiboly le resahako tsy mblame finoana izana izy tsika fa en pouvoir tsy araky ny soratra masina zany de ny conseil nomeko zany ny conseil na torohevitra nomeko tamin'ny fandarana teo anoloana de hoe raha ohatra zany ianao mbola misafidifidina ny araka ody satria hoe hitanao hoe reny mampandeha ny tsenanao reny nazahoanao ny vady satria be de be ho makavady amin'ny alalan'ody fity ohatra de avy eo amasinina ny ampiangonana de hoy tamin'ny fandarana teo anoloana hoe tsy masoanao ny baiboly fa alomany rehefa napahakevitra fotsiny hoe anompy ody ianao anaraka ody ianao de ahita an'izay tianao tadiavina ny ianao any fa raha mba ozy izy ianao hoe za tsy te hanana fahagagana fotsiny eto amboniny ty tany ty satria araky ny fandarana ny antsika teo anoloana de misy limite misy fetrany ny herin'ny ody ny asan'ny apôstôly toko fahavalo rehefa mbola tsy teo ny baiboly de ny rere Simona hoe izy ny herin'Andriamanitra ny boky ny Exodosy toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahafolo tena asan'ny Exodosy toko fahaefatra hatramin'ny toko fahafolo zany azonao zavatra mitranga ao boky ny Exodosy fa ny niaonan'ny Moïse tamin'ny Farao zany ary fantatrareo tsara fa rehefa niaona tamin'ny Farao Moïse am'ireo loza folo namelezan'Andriamanitra ny tany Egypta ireo de teo anilan'ny Farao foana ny olo-kendriny Egypta ny mpanaodiny Egypta ny piskidiny Egypta teo anilan'ny Farao foana de nanao fahagagana ohatran'ny fahagagana nataony Moïse zay nanana ny fanahany Adona ireo piskidiny Egypta ireo fa ny zavatra nitranga tany amin'ny fiafaran'ilay skito izy tsika inona ny zavatra nitranga no hoan'ilay menarana avy amin'ny teny Moïse ny menarana avy amin'ny teniny ombiasiny Egypta de zay zany teneniko fona fotsiny hoe raha mba mijery alavitra zany tsika raha mba mijery alavitra ny teneniko moa hoe mba mijery ny taranaka mijery ny ankonanao amin'ny andro avy de miantso fotsiny zany zay hoe misy fetra ny herin'ny ody io biblika le resahako ary tiako mampafantatra anao fa be de be ny olona ny lalaody ny olona mpitaiza olona ohatrany hoe dadarabe reny miresaka amin'ny tena ary malala tsara mihitsy hoe misy limitiny misy fetra ny herin'ny ody fa raha androany fotsiny ianao mijery de ohatrany hoe marina le izy fa à long terme ozy ny fiteniny pay comptabilité zay na ny pay économique dia mamotika ny fiainanao zany io heriny io ody io de mametorohevitra moa zay hoe io ny telefôny io ny fifandraisana amin'ny alalan'ny mail raha tsy fantatrao zay atao hoe ataonao ahoana le ody afaka miantso anay tsara ianao fa za koa mametorohevitra raha baiboly tamin'ny fandarana farany hoe ao anatin'ny baiboly tsy misy olona nanompo ody le teneniko tsy miteny olona demoniaka eto satria revay biblika le resantsika de apetratsika tsara ny fahamalina raha baiboly tsy miresaka olona demoniaka apetraka ihany samy hafa zany mantsy raha soratra masina jerena fa tsy misy olona nanompo ody zany tato anatin'ny soratra masina ka hoe rehefa nanary an'le ody izy de nitelivreny de tondrany olona any ianao asainy olona mandoa anaty kovety ianao mandoa anaty arina sase ianao tsy fantatro azy ny fomba fanaovan'ny olona délivrance
ka tsy misy an'izany zany ao anatin'ny soratra masina hoe tapa-kevitra anao fa hanaro ody a de hoe avia delivreo tsisy an'izany zany ao a ka raha tsy hitanao zay tokony atao ao anatin'ny lisy satria ny soratra masina moa na ny baiboly de miteny ohatrany a raha ivirina kely eo amin'ny asan'ny apôstôly fa tsy asan'ny apôstôly toko fahavalontsony kosa no ovakitsika satria azadino fa ny revay biblika tonga amin'ny tokantranonao a dia manorona ny teny vavolombelona ho mafy kokoa amin'ny andalatsoratra masina roa na telo ka raha mamaky ianao ny asan'ny apôstôly toko fa 7 itsy amin'ny andininy fa 7 asan'ny apôstôly 19 zany dia ohatrohatrony fanapa-kevitra na ny zay sy tatao rehefa tapa-kevitra anao fa hanompo an'ilay narinaritra sy ny tany fa tsy hanompo ody a itsony averiko ihany tompoko mifandaharana raha baiboly ty a zay olona mampaisa baiboly ny tenako an'izany fa raha mbola sy tapa-kevitra anao anaraka an'ilay baiboly a topo aloha le ody fa aza sady manompo ody ianao manompo an'le andriamanitra araka ny sitrapony ny baiboly fa nylavitrezaka anao ajerevo jerevo ny ampitsonao jerevo ny afaka ampitsonao jerevo ny hoavy ny zanakao fa aza dia manana n'ilay fitiavateny ianao hoe sady manompo baiboly ihany manompo ody a fa tsy mety miaraka izy a roroa reo asan'ny apôstôly toko fa 7 azo no lazain'ny baiboly ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra ary no ny voatotany ny tokombidiny de hita fa vola fotsy 10 alina zany hitanao tao amin'ny tanàna ny Efesosy nisy olona nandray fanapa-kevitra hiala amin'ny ody fa hanompo an'ilay Andriamanitra nitoriny ny apôstôly na i Paoly na i Apôlôsy moa zany teto a samy mitory filazantsara tao amin'ny tanàna ny Efesosy tao itory an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo na amin'ny alalan'ny Esoa na Yahosoa na teny armeniana na teny greka nataony olona rehefa nandray ny fanapa-kevitra izy dina fotsiny natao nareny le ody de ao amin'ilay mpilalao ody reny efa misy boky fijerevana ohatrohatrantsika le mijery andro reny zany hoe raha bélier a de inona ny vakana tokony anaovaka androany a raha scorpion a de inona ny akanjo tokony anaovaka androany a raha manofy edian'ny bibilava misy boky ohatr'izay zany zay lay nasoreny any mpanjaka ny Babilôna ao amin'ny Daniela toko faharoa efa misy boky zany mampafantatra ny olona ny hevitry ny nofy ny akanjo mifandraika amina vanim-potoana ny fibango volo amin'ny ody hoentina efa misy boky ohatr'izany ary reny mpitaiza ody reny dia manana boky ohatr'izany eritreretika hoe boky masina ny mpanao kabala moa amin'ny akabeany dia mampiasa ny reny ary be de be ny mpanao kabala no mampiasa ny baiboly mihitsy a ilalaovana kabala izay tsy ndreko tsara fa ody hebreo ny kabala ody hebreo ody jiosy de aseho atsika eto zany fa aza matahotra nareo satria be de be mantsy ny olona hoe amin'ny alalan'ny kabala de miova ny fiainako sy ny rehetrarehetra ary tsy io tsy hoe zay nataony ny hebreo rehetra na zay voasoratra ao anatin'ny baiboly de hoe azonao atao daholo fa soratra masina vakitsika telo tamin'ny Romana toko 10 na ny Korintiana voalohany toko 10 de hoe misy zavatra voasoratra anatin'ny baiboly ho fananarana ka marina fa ny hebreo a na ny israelita de nanao kabala hoentiny a mitady ny pouvoir divine ary mahomby reny ohatry mpanao ody rehetra fa tsy hoe satria nataon'ny hebreo nataon'ny israelita nataon'ny jiosy de andehanao an'izany koa ianao fa samy nanana ny odiny tety ambany masoandro samy nanana ny loharano nakany an'le pouvoir tety ambany masoandro a ka ho an'ny hebraika manokana na ny israelita zany tamin'ny fotoanandro a tany indrindra tamin'ny vanim-potoana nitondranan'ireo razatsik'ireo babo tany amin'ny tany Babilôna de ny kabala no ampiasainy akany pouvoir zaza manaiky tsara n'izany mihitsiny a fa mampianatra baiboly a ohatran'ny hoe tany amin'ny tany hafa nampiasa ody akana pouvoir teto Madagasikara nampiasa karazana douane nakana pouvoir ka tsy manana pouvoir ho any avy amin'Andriamanitra zany na de hoe nataony ny israelita ary io ary raha miresaka Andriamanitra de tsy ndriko tsara fa ny Andriamanitra ampahafantariko anao de le Andriamanitra niantso any Abrahama, Sakary, Jakoba, le Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta, lay
Andriamanitra nandefa ny mpaminany maro ohatrany Isaia, Jeremia fa na mpaminany ozy ny Apokalypsa nandefa ny Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ny lalana ny Jona mpanao batisa. Zany ny Andriamanitra ampahafantariko anao satria be dia be Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina. Ka aleo zany mandray fanapahan-kevitra hoe arino reny bokiboky fanaovana kabala, boky manoranao hoe reto raha teraka tamin'ity ianao dia tia ny akanjo mifanandrefy amin'io raha teraka tamin'izao ianao dia zao ny trano tokony ataonao sy ny sisa aleo sy taopeny reny zany raha tapa-kevitra ianao mampan'Andriamanitra. Ny atao zany rehefa tapa-kevitra ianao fa tsy hamompody, tsy hanao kabala zany tso fa mba hitehatra amin'ny herin'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta dia tsy manaonao kabala zany tsony ianao tsy zany ny manome pouvoir anao fa ny filazany tsara ny Jaune toko voalohany 2:12 na ny bokony ahoana ozy ny olona mahebreo toko voalohany 2:12 dia miteny fa izay rehetrana ny ray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta na ny anaran'ny Mesimo zany ozy ny Hebreo. Ka tsy ndreko fa ny olona manana pouvoir tsy ny olona manao kapalina zany, tsy ny olona manao ody zany, tsy ny olona manao skidy zany, tsy ny olona manao mbiasy zany, tsy zany ny olona manana pouvoir. Ny olona manana pouvoir ao anatin'ny finoana kristiana dia izay rehetrana ny ray amin'i Jesosy nomeny hery. Tsy hoe izay rehetra manao kabala, tsy hoe izay rehetra manao skidy, tsy hoe izay rehetra makany amin'ny ombiasy, izay rehetra mino an' Jesosy, izay rehetra mandray azy. Ary ny Baiboly any boky Petera dia miteny fa io herin'Andriamanitra io dia manome antsika ny zavatra rehetra. Nozy ny Baiboly any boky Petera hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Ka oka zany zay ny fampiasonan'ny olona anao araka ny teneniko tamin'ny émission talohany ity hoe ny alalanao hoe piskity io na mpanao kabala io na dadarabe io manana hery fa tsy avy amin'ny herin'ilay Andriamanitra ny antso any Abrahama sy Sakary Jakoba na Yakoba o zany Hebreo ny alalanao fa tsy izay io Andriamanitra ny antso azy io dia ny porofontsika tamin'ny vavolombelona be dia be teto fa ny Andriamanitry Daniel, ny Andriamanitry Abraham, ny Andriamanitry izy koa izy iny ny lelan'Andriamanitra ny tompony mpaminany natony Namana mipofoko tamintsika teo hoe nanasitrana ny Namana tamin'ny abokana hoe tsy mila vola, tsy mila inspiration hoe arakaraky ny habeny zavatra tadiavinao dia zay ny vola tadiavina hoe andehanao sakrifisy na andehanao sorona hoe zao aloha no aloavo. Ozy izy Daniela tamin'ny mpanjaka Belsazara atao amin'ny Daniela toko 5 raha tadidinareo hoe aleo anao ihany ny fanomezanao sy ny valim-pitianao mihafa fa ny soratra dia ho vakio. Satria ny olona manana ny fanahy Adona na ny fanahy Jehova ozy ny Baiboly protestanta, ny olona manana ny fanahy avo indrindra ny fanahy Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta dia misy inspiration mivoaka amin'ny teniny marina eo na tsy misy vola aza. Ka raha vo ianao zany tsy ndriko tsara ny manatonatona an'ireny mpanao kabala na mpanao skidy na mpanao ody reny kanefa mampiasa Baiboly izy hoe mody vakiny amin'ny teny Hebreo le Baiboly, mody vakiny amin'ny teny Grika eo le Baiboly, makany amina dadarabe zany na makany amin'ny piskidy dia aseo maka andalatsoratra masina anankiray izy dia efa mipolofoko taminareo teto fa ho amin'ny Matteo toko 4 koa ny devoly rehefa lazainy fa hoe tanomasina io andananao io satria zany nataon'ireny le mampiasa ny Baiboly dia mody vakiny amin'ny teny Hebreo na ampiasainy amin'ny skidy reny ny Baiboly hoe ato tsy azo hitondrana kapa fa tanomasina, ato tsy maintsy azo anaovana akanjo mena fa tsy maintsy akanjo fotsy, ato manao an'izany zany izy dia tsy maintsy mandoha vola aloha anao vao afaka makato amin'ny sinagoga satria anao tsy tonga tamin'ny sabata ohatra. Dia misy koa hoe tamin'ny talatsika nanao fampivavahana ka tsy afaka mitrato ianao fa mbola alaozanao ny raharan'izao tontolo izao ka mila mandoha voromalala anankiroa ianao aloha dia ny vidin'ireo 25,000 ohatra zany tsy fanan'Andriamanitra zany. Tsy fanan'Andriamanitra ianao anatin'izany satria mazava ny teniny mpaminany Samoela rehefa manatona an'Andriamanitra ianao tompo ny manatona iainy ny tiny fa tsy manatona mitondra fanatona. Ka aza mety fitapitany olona zany tsika aleo mba anaovana zavatra hafa ny vola, aleo mba anaovana zavatra hafa ny vola au lieu de hoe hoetiketina any amin'ny
raha tena tatarapeo nandalanao za tsy misadresy amin'ny olona tena hoe mbola makatosy hoe makatsitraka tatarapeo hoe tatilahy eto amin'ity firenena ity tsy any zany zao fandarana zao fantanara baiboly fa raha manapa-kevitra ianao ary io le ody ary io lay bokinody ary io lay hoe azao le akanjo mendrika ana raha vao tsy manao an'ity a de mararina kaiza le vakana kely iny nefa ianao a mampiasa baiboly de tsy mifanaraka zany fa na ianao mampiasa baiboly de tanteranao ny asan'ny apôstoly toko faha 7 arinao miresaka momba ny ody rehetra hoe ty manambonay e ty zao e ty ary io reny de aleo manaraka amin'ny baiboly ary raha tsy azonao le izy ao anatin'ny baiboly a izay eto hoe afaka manazavanao raha baiboly de tsy mitondra vola ianao rehefa miona aminay zay tsy ndrinay tsara ny inspiration aty anatinay le inspiration to anatin'ny Daniela afaka manala anao anatin'ny fasiaranana rehetra tsy mandoa ianao na ariary any zay le tao anatin'ny Daniela zay fanazay a zay le tao anatin'ny Elia zay fanazay a zay oa le tao anatin'ny Abrahama zay fanazay a zay oa le tao anatin'ny Samuela zay fanazay fa hoara ho an'ny olona mpanao kabala asainy ianao manao akanjo zao asainy ianao mitondra fanaty ohatran'ity ho an'ny olona manao skity a de reniny Daniela toko fa 10 ka hoy ato amin'ny fandarana teo anoloana zany hoe ndraindray zany tsika voafitaka ao anatin'le hoe tany amin'ny testamenta taloha tokoa ne a ohatran'ny mandovolo zany ny olona vao mavita zavatra eo anatrehan'Andriamanitra de nitondra vavolombelona roa taminao zany teo a testamenta taloha telo mihitsy Daniela, Abrahama, Eli, Samuel be de be ny olona afaka ni-inspiré n'Andriamanitra na inspiration maro fa tsy nampiasa vola dika zay zany tsy marina le tenen'ny olona anao hoe raha te azo anao de manomeza aloha tsy marina zany ny fanomezan'Andriamanitra ozy ny asan'ny apôstoly toko fahavalo asan'ny apôstoly toko fahavalo a mitoy zany tsika ao anatin'ilay fandarana teo anoloana io a asan'ny apôstoly toko fahavalo etsy amin'ny andininy raika amby roapolo asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy faraiky amby roapolo ozy ny baiboly andininy roapolo sy raiky amby roapolo any gamba vakiko ampazava azy tsara asan'ny apôstoly 8:20-21 ozy ny baiboly hoe fa hoy Petera taminy aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fahazo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra tsy manana anjarana raha amin'izany zavatra zany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra tsy manana anjara amin'izany raha zany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra ka ny olona metrehitra fa hividy vola ny fanomezan'Andriamanitra hoe andeha andoha vola ohatr'izao ary amin'ny piskidy andeha hividy vola ohatr'izao ary amin'ny mpanao kabala andeha andoha vola ohatr'izao amina olona manao anazy ho tsindrin-javatra ako mba ananako vola ananako arena vitako an-trano tiako mba hipoaka ny fitadiavam-bolako ny businessko de andeha hividy vola ny fanomezan'Andriamanitra de ozy ny apôstoly Petera mantsy Simona mpanao ody averiko tsara tompoko zany saina mpe zany saina mandoa zany foana vao mahazavatra tsy esprit an'ilay nahariny lanitra sy ny tany tompoko zany zay tsindroko tsara esprit ana tatarape zany esprit ana mpanao ody zany esprit ana mpanao mpisampy zany esprit ana mpanao kabaliny zany fa ny esprit na nitoetsaina tao anatin'ny Daniela tao anatin'ny Jesosy tao anatin'ny Abrahama tsy mandray taretra anakato satria tsy azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo fidim-bola fanomezan'Andriamanitra ka zany miantso atsika ahitsy fo e raha tianao zany mba handray zavatra eo anatrehan'Andriamanitra de hoy amantsy atsika andao ahitsy fo fa tsy fanan'Andriamanitra ny ao anatin'ny olona anankiray mampandoa zavatra anao io foana zay vao afaka mahazavatra avy amin'Andriamanitra ianao any bokiny Salamoa ny soratra masina de niteny mihitsy Andriamanitra hoe anay ozy ny tany zay rehetra ho aminy an'Andriamanitra ny tany zay rehetra ho aminy raha zanak'Andriamanitra ianao de mpandofo arak'zay lazay ny teny fikasana riavana faraparako aloha ty fotoana émission voalohany ty avy eo hitondra dalatsoratra masina maro hoe ahoana fomba fijery ny fahasoavana
ho amin'ny olona tia mandoa lavy ty nefa milaza mino an' jesosy avy any nazareta na iasoana na isoana ny misy arak'izay tenenantsika azy fa amin'ny émission manaraka miona ndray tsika de tohizako zany zay hoe esprit aiza izay mipempempempy zay foana ndao ary émission manaraka tsika miona indray